Azia eo dia plateforme économique anelanelana ny fireneny rehetrarehetra amin'ny Azia, rehetrarehetra ny ao ny Inde, ao ny Chine, ao ny Thaïlande, ao ny Indonésie, etc. sy ny Indiade Océane. Ao Madagascar, ao ny Mosy, ao ny La Réunion sy ny sisa sy ny sisa. Dia zay asa zay dia karazana hoe serasera anelanelana secteur privé zay seratra anatina fanjakana serasera anelanelana reo orinasa rehetrarehetra amin'ny Azia sy orinasa aty amin'ny Madagascar. Dia mino zay raha rehefa manao plateforme zao dia afaka lazainy dododolo izay zavatra tsy mety. Matetika angely ho an'ireo reto olona tonga avy any ivelany dia tsy mazava angely le fitsipidalao momba ny toekarena eto Madagascar. Dia amin'io azy io dia olona ny fanjakana anazava zao zany ny fitsipidalao eto Madagascar. Ao koa zareo amin'ny nosy akaikikaiky Madagascar tonga raha te hiasa miaraka aminay nareo dia zao koa fitsipidalao aty aminay. Dia zay zany ny tanjony amin'ity Azia io ity hoe asina communication serasera anelanelana ny orinasa rehetrarehetra izay misy amin'ny Azia sy izay misy aty Madagascar. Mazava ho azy oharinan'izay dia misy tanjony hoe karazana hoe expertise satria misy zavatra hoe vitan'ny zareo tsy vita aty Madagascar. Fa tanjony farany kosa dia hohatsaraina ny fiainana malagasy na olona mipetraka amin'ity faritra Indiana Océane.